Satria fa amin'izao fotoana izao zany isika zany tana copie coller ny zavatra nataon'ny ekipa ny nataon-dRajoelina teto aloha. Sy magnampy an'i Mikaela amin'ny resaka fanavoazana tokoa isika fa manao mpimamba koa ta hangala vola ty, ta hanao zao ty, manao but de pouvoir, manindrinindro gauche à droite. Raha ny lasika tamin'ny Rajoelina koa tiasika pody amin'izao. 80% sika miaraka amin'ny Rajoelina, miaraka amin'ny Andriamatoa Colonel Mikaela amin'izao fotoana izao zany izy manao ny raha nataon'ny Rajoelina teto aloha. Haoka sika mba tokony sy hanao zany satria manimba image ny Andriamatoa Colonel Mikaela zany zavatra ataosika rehetrarehetra. Sako miteny anareo. Satria tana copie coller sika to 80% sika zay milaza fa hoe magnampy ny Colonel Mikaela. Manao sindrisindry, mangala vola amin'olo aty, manao iazakazasika galaky place io zany dia tanao an'izay zavatra zay. Mandrasa fifidianana sika, avelona fondation andeha sara zany, ampiasika tosika Andriamatoa Colonel Mikaela, omesika tanana izy, vavasika izy, ampiasiny fondation malakilaky, ampiasiny fivoresika manerana Madagasikara. Fa sika zany hoe miazakazasika andeha amin'ny Colonel Mikaela sika zany dia angataka place, angataka place atao inona zany. Andiavy lao fa hainy tokony atao, hainy tokony atao, sy adala nge io e. Sadala koa no men'Andriamanitra ny fahefana io. Marina olo tanao zany hoe fanavoazana zany. Fa sy men'Andriamanitra zany fa kanohy Colonel Mikaela menan'io. Dia izy nitsen'Andriamanitra azo an'izany. Raha mpivavaka tokoa anao dia tokony hanaraka an'izay deal zay. Fa sao tsy mahazo place ianao zany mandeha any amin'ny Colonel Mikaela dia hanao hikotra anazy ianao, hanao sy fitiavan-tanindrazana anao, fa fitiavan-seza. Zay sao nge misy zavatra ataonay sy angatany amin'ny Colonel Mikaela sy azonay. Fa sy midika zany sy hagnampinany Colonel Mikaela. Fa mety misy atony ako no sy manao zavatra zay. Mba kokoa sika hoe sanao santazy ny Colonel Mikaela sika. Satria misy sika milazalaza namanama ny Colonel Mikaela, tanao santazy ny Colonel Mikaela sika. Tapitra olona efa olotany amin'ny fidonana taloha zany dia zavinao mbola ampidirina agnatin'ny fidonana fanavoazana ty. Sy mety zavatra salama zany. Manana finiavana ho amin'ny tena fitiavan-tanindrazana ny filohan'ny fanavaozana Colonel Mikaela Randrianirina izay efa hitatra ny ampiandohana ny amin'ny fahavononana narina sy anova ny Madagasikara. Onisy olom-bavam-bahoaka voafito tao Betroka Randrianasolo Nicolas, olona tsy tia tsindry sy fanambakana indrindra fanaovana zavatra tsy mifanaraka amin'ny lalàna ny filohan'ny fanavaozana ka mitsara ivelan'ny fosiny ihany ireo izay tsy mbola mahafantatra tsara ny Colonel Mikaela Randrianirina. Hoy ity olom-bavam-bahoaka ity, efa intelo mantsy no nanohatra ny Andry ny Colonel Mikaela Randrianirina ary efa dirana amponja mihitsy izany no ny tsy fitiavany fitantanana tsy ara-drariny raha ny fanazavany. Efa miavana ihany koa ny tolona nataony Jeune Z ary tsy nisy fiantraikany akory tamin'ny fitondrana Rajoelina saingy no ny finiavana nanana Colonel Mikaela Randrianirina no nampiala azy teto Madagasikara raha ny fanazavana trany. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy ireo milina voatsiary amin'ireo mpanao politika manodidina ny filohan'ny fanavaozana ary manimpy hodina akondro eo aminy. Ny 80% manodidina ny filohan'ny fanavaozana dia mitady hanao dika mitovy na ny copie coller tamin'ny fitondrana Rajoelina izay mitady toerana anaovana kolikoly sy fanararaotana-pahefana ary fanaovana tantely hafa-drakotra ny harem-pirenena izay tsy misy fanampiana ka manimba ny endriky ny filohan'ny fanavaozana. Hoy Nicolas Randrianasolo. Ankoatra izay dia misy ihany koa ireo minima nakorotana anatin'ny tambazotra tserasera izay manakiana ny BNGRC sy ny ministeran'ny ponina izay efa tena manao ny asany ary manampy ny vahoaka amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana. Ya mikasika moa zany le polémique ataon'le vahoaka sasasasany zany eto Madagasikara, maezaka angasamanarana foana zany moa ny olona. Zany zavatra fa apoizina zany na dia hoe sy taty ihany maha olombelona zany le izy. Satria ny raha mahalala zany ny filohan'ny fanavoazana zany sy raha fantatsika fa olona manana finiavana fitiavan-tanindrazana zany. Garantie afaka fahazato zany izy anao fa tena tia-tanindrazana zany olona zany. Fa ny olona tsy mahay azy dia misara azy ivelany fotsiny. Agnisany izy tsy dia olona manana hoe tanao politika fa zavatra tsy zakany sain'ny Colonel Mikaela io zany fahazoko azy fizavako azy hatrizay. Dia sy tiany zany le sindrisindry azy dia sy tiany olona mpamangambakambakambaka, sy tiany zany hoe zavatra sy tokony tanterahanao zavatra farany halany zay. Farany halany olona io zany no anaovana santazy. Farany halany olona koa zany azo anaovana hoe sindrisindry zay zany tena halany zany. Mbola fony izy mbola hoe kapitaine afatarako ny olona io dia sisik'izao zany afatarako ny toetrany zany. Fa ny olona tsy mahay anazy dia hoe misarana azy ivelany fotsiny. Marina fa sy parapolitika loatra io. Sy parapolitika loatra zany fa olo zay tendrin'Andriamanitra filazako azy hoe napetraka hiaro-ny madinika zany olona. Hatrihatry zay. Izy io zany olona tia olona, olo zay olona hoe tiany zany le olona sahirana manampinampy olo foana zany. Nefa sy manana fahefana mividy amizay zany izy anao fa miezaka izy manampy asala amizay. Ka raha tonga ny fanangalana nyty Andriamatoa Rajoelina ty, erasika malala zavatra zay. Teto amin'ny tany sy ny firenena. Zay hitanao fa
nanao paimamba ny fananam-bahoaka, nanao misy olo mpanao misy olona zay manamety tao aminazy tao nanao kisindrisindry mangalaka vola tokony sy vola hoanina olona tokana hoan'olona tokana projet ny zavatra rehetra zany. Zay zany zavatra nisy teto nahatonga n'le hoe ny olona 95% le olona zany azonao mpanao opérateur na hoe entreprise ny menimenina amina olo tokana zay nirasa taminazy zay. De avy le resaka hoe Nepal tany ivelany iny de nanomboka teo zany ny olona zany nanao copie-coller ny resaka hoe Nepal. Nahatonga anazy hoe sy fisanganana teto ny zenizetra sy ny mpanao politika sasasasa nitsangana hoe andravana zany zadina zany teto amin'ny tany sy firenena. Fa maro ihany mpanao politika nanao zay teto fa tsy naharavany olona io zany. Nefa fantatra zany fa hoe natanjaka zany tima zany teto natanjaka zany mpanao politika tambatambatra teto zany natanjaka zany hoe riavo zany amin'ny resaka politika betabe tsy tiako tenena aminao toa. Kanefa sy nampikosana ny Andriamatoa an'Rajoelina zany teto satria natonga an'izay satria izy nananamo 1 nanangana ny zavatra betabe hoe nanangana ny bentanana, nanangana ny depioté, nanangana ny sénateur, nanangana ny olona zay milisy fatapatatsy, nanangana ny depioté mafimafy depioté mafimafy loha zay agnisany atao hoe mafimafy loha teto amin'ny tany sy firenena. Kanefa sy nijanona teo zay zavatra zay zany hoe natanjaka zay foana fa colonel Mikaely zany tsara fantatsika efa 3 fois amizao izy zany azonao nagnandrakandrana hoe sy makasitraka zavatra ataony Andriamatoa Rajoelina ny rasika fanara zavatra zay fa nidirany tany agnaty fonja zany. Zany azonao zany preuve zany jusqu'à hoe sinona fa fitaova-tanindrazana zany. Nahatonga azy mbola nanao ny zavatra farany teo zay nampilefa ny Rajoelina tany ivelany. Zay zany tsara fantatsika. Efa 3 fois nananandrana zany hoe contre nous nefa raha nidirany tany sefa. Tokony tadisika raha zay. Raha ohatra ka hoe sy tia tanindrazana zany Andriamatoa colonel Mikaely sy ny risque izy nanao ny fagnampiana ny zenizetra tamin'ny farany teo sy ny mpanao tolona tena amin'ny 13 mesa tany Ambohisatovy. Sy ny risque izy zany hoe iaro an'io. Fa ny fitiavan'ny tanindrazana nahatonga anazy ny risque zay nagnampy ny tanora zay ny grevy nandravana ny fitolona ny Andriamatoa nandravana ny fitolana Andriamatoa Rajoelina sy ny firongony. De iny le farany zany isy ny lefa reny. Zay zany profona zany hoe tia tanindrazana zany olo zany. Satria tsara fantatsika hoa potipotiky ombenombeny na ino nataosika teo nagnino fanimaivana zany tolona ny zenizetra zany teto fanimaivana zany tena to fa tena fa hoe firekarava zany. Raha sy nisy ny colonel Mikaely nanao déclaration tany amin'ny kapisaty sy ireo namany ekipakipany sous-officier sasasasa miaraka amin'ny généraly ato fédération reny lycéen zany. Raha sy nisy an'ireny zany izy nao sy nilefa teto any Rajoelina sy ny namany zany. Isa koa zany mbo ilaza fa hoe tena nandrava ny fitolana Rajoelina teto amin'ny tany sy firenena na ny zenizetra zany azonao sy nandrava ny zany fitolana zany. Fa tokony hisotra any Andriamatoa colonel Mikaely foana ho ny vahoaka malagasy indrindra ny mpanao politika, indrindra ny opérateur, indrindra ny mpiasa-panjakana teto amin'ny tany sy firenena.